Fa any amin'iny faritry Soavinandriana iny kosa voakitika eo amin'ny toeran'ny sefo lehibe ny Cisco ny Soavinandriana ka toerany Herivelona any an-toerana moa izay fanalana lehibe ny Cisco ny Soavinandriana izay araka ity fanadadiana hoentina amintsika manaraka ity. Manohitra ny fanesorana amin'ny toerany Andramatoa Razanarivelo Body Voahirana, chef Cisco Soavinandriana ny ray aman-dren'ny mpianatra sy ny tompon'andraikitra samihafa any an-toerana araka ny taritra nataon'ny parlementa Himanga Rakotoraalahy. Tsy tokony hisy hoy izy ny fanoloana tompon'andraikitra ny fampianarana anelanelan'ny taom-pianarana ary lohaizany ihany koa fa idiran'ny politika ity fampianarana ity. Ka tamin'ny talata, larobia, lakamisy, zoma dia efa nandeha ny telefona isan-karazany tsy maintsy afinga ny chef Cisco anay. Rehefa nadedina tsara moa zany resaka izany hatrany amin'ny dirain'ny tasy dia voapirofo fa ho afindra marina ilay chef Cisco. Manoloana an'izay zava-misy izay nefany dia tsy mazava aminay zany hoe inona marina moa no antony tena amindranazy. Resaka ara-teknika dia sa resaka ara-politika. Izany hoe tena azo lazaina izany hoe resaka ara-politika ilay izy satria tsy misy ninina tokony analana ny chef Cisco io mihitsy. Izay zany manaiky ny hoe amindranana azy raha ohatra hoe tany manomboka tany amin'ny début de l'année na hoe grande vacances dia manaiky an'izay zay. Fa raha ho anelanelam-potoana amin'ny fampianarana ohatr'izao zany ny ankizy ao anatin'ny examen mikorotana ny ray aman-dren'ny mpianatra dia izay zavatra izay zany tsy ekenay mihitsy amin'izao fotoana izao. Tsy nitadam-posiny ireo tompon'andraikitra avy any Soavinandriana fa dia nisy ny taratasy izay nalefan'izy ireo tamin'ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny. Nandefa taratasy manokana mihitsy moa zay hatrany amin'ny filohan'ny tetezan'ny mita, hatrany amin'ireo tompon'andraikitra maro isan-karazany hoe raha ohatran'izao foana zany no hitondrana ny resaka fampianarana dia potrika tanteraka ny zanakitsika. Raha ny fanazavana dia tsy mbola tanteraka aloha hatreto ny fanesorana ny chef Cisco ny Soavinandriana izay ary nanamafy hatrany ny CT Himanga Rakotoraalahy fa tokony amin'ny fialan-tsasatra no hantanterahana izay fanovana tompon'andraikitra eo anivon'ny fampianarana izay mba hialana amin'ny fisian'ny diso-piarahamonina.